raha tiana iverina araka ny tokony ho izy kosa ny raharaha-pirenena dia tsy maintsy irosoana angana ny fampiavana-pirenena ory zareo avy eo anivon'ny CRN nanamafy ny tompona andraikitra vao anatin'ity CRN ity fa tsy azo idivirana ihany koa ny fampiaonana ireo filoha-pirenena sy filoha-mpanjakana ny fandimby teto amin'ny firenena. Manamafy ny fitakina ny fampijoroana aingana ny komite nasionaly ny fampiavana-pirenena izay tao anatin'ny fifanarahana tamin'ny Maputo ny CRN noforoany profesora Zavelbert. Rampiso dia izy niatsika ho toto-sain'ny CRN eny Panorama Andrainarivo. Après le 25 juillet tao Karitondana dia efa nanatiny reo aty territoire dia efa resy lasa daoly dia andao ary fampitona sika eny amin'ny Karitona Rampiso satria Karitona azafady eny amin'ny Panorama asika eteny nanova signature an'le convention tamin'ny 2002 dia manao signature daoly dia amin'ny koa zany narorotanay satria reny vahoaka malagasy ny mpanao politique sy ny mpanao gazety dia mahafantatry onono fotsiny fivoviana italia amin'ny ministère ny communication et relations avec les institutions zay efa nisy mois manontolo zany mivory foana isanandro tena momba ny fananganana ny comité de pilotage de réconciliation nationale io zany dia manao tatitra koa zany le ministère io zao ny vitanay ary zao ny texte vita zay nalefana amin'ny président sy ny primature zay tokony avoaka ordonnance ananganana an'le CNR ihany koa io dia manao tatitra eo izy dia avy eo zany zay dia manao signature ny convention. Tsy azo idivirana ny siny fionana tampony eo amin'ny filoha-mpanjakana teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka, Ravalomanana Marika, Zavelbert ary Andry Rajoelina sy ny filoha-pirenena ankehitriny Hery Rajaonarimampianina ho ny sekretera jeneraly ny CRN. Saingy mbola nisan'ny olana mipetraka ny fampidiana ny Andriamatoa Marika Ravalomanana. Le sakana zao zay vao mahita matetika manko hoe ny français sakana ny réconciliation sa sy tonga Ravalomanana zany lainga fa ny tena marina le olona angalaky fananany Ravalomanana indrindra ny colonel tamin'izany fotoana zany miaramila nanao coup d'état tamin'izay zay nangalatry ny tobiny Ravalomanana no tena am'le mpitondra fanjakana na teo amin'ny Andry Rajoelina zany na tao amin'ny président keky zao manahira fiverenany i Marika Ravalomanana eto satria sarotra zany hitazomana ny sécurité rehefa tonga eto izy zay sakana dia manaraka tokoa le président satria maramila be galonga mandeha nefa ireny mpangalatra fananany Ravalomanana automobile camion zay sakana anankiray. Sakana faharoa dia le ao amin'ny membre nisy movasy Ravalomanana misy visivisy maromaro misakana koa ny fitongavany Marika Ravalomanana satria sy haiko ny fandehany le hitanay zany dia manao négociation amin'ny fitongavana dia miteny comité international izy io misy koa ny movasy Ravalomanana zay lehibe sasisanao misakana koa hitongavana ary gaka zahay ka sary fantatry vahoaka zany fa amin'izao fotoana zao zany tsy sakana solo rehefa nandesy lahatra le comité international nandesy lahatra ny ambassade sy africaine de Afrique du Sud zay ny africain zay dia sy hoela zao dia hoisy délégation SADC ho amintsika mety amin'ny herinandro ambony izy eran'izay dia tsy sakana solo zany nitongavana amin'ny réconciliation nationale. Raha ny fanazavana dia izy délégation avy amin'ny SADC ho avy eto Madagasikara amin'ny herinandro avy izao ka anisan'ny hojeren'izy ireo ny momba ny fampodina n'Andriamatoa Marika Ravalomanana ho ny sekretera jeneraly ny CRN.